Fantomany a. Avy eo naky antsamananay dia nitapiana ny vavako. Nitapiana ny vavako dia nitsinjy tany tonga ny tany. Izy koa baramaty sotomy mafy be mihitsy. Sotomy avandreva za andiaria dia sotomy. Na olona mipatroako dia tsy be voky zao, za tsy mahafantatra hoe be voky. Volan'ny dadako sy ny zokiko. Nanomboka tamin'ny fiatombohan'ity taona 2024 ity ka hatramin'ny volana febroary teo dia 470 ny isan'ny tranga fanolanana voaray. Tena mampihorokoditra tokoa satria raha ny tatitra sy fitoriana voarain'ny ministeran'ny fitsarana tamin'ny taondasa 2024 dia 770 be zao ny isan'ny tranga fanolanana zaza tsy ampy taona. Misy koa anefa ireo iaran'izany no tsy mahasamy teny fa manafina noho ny fahatahorana na ny henatra eo anivon'ny fiarahamonina ka dia 710 isanjaton'ireo iaran'ny fanolanana ihany no mahasamy toroka. Ny vehivavy sy ny zaza tsy ampy taona moa no tena lasibadrizany fanaraharoatana ranova izany ary misy zaza mbola amam-bolana mihitsy ara. Mitondra takaitra mavesatra rabatana sy ara-tsaina tokoa ireo olona iaran'izany herisetra ranova izany, indrindra fa ireo mitondra vokatry ny fanolanana. Matetika dia ireo olona akaiky eo anivon'ny fiarahamonina ihany no manao izany toetra mamoafady sy tsy fampiseho masoandro izany. Ary ny tena mavaky fo dia misy ara-moa dia ny mpiray tampo sy ny ray niteraka izao mihitsy no manao izany fanaraharoatana ranova izany amin'ny zanany. Misy ihany koa ireo manam-pahefana toy ny mpitandro filaminana sasany izay tokony hiaro ny madinika indray no manao izany herisetra izany. Ny avery tanteraka ny soatoavina maha-malagasy, very ny asin'ny maha-olombelona ary mitebiteby isan'andro ireo ray aman-dreny noho ny amin-janany. Maro ireo antony mampirongatra ny fanolanana, anisan'izany ny tsy fahampiany fanabeazana ny an-tsekoly sy ny fitezana eo anivon'ny fiarahamonina. Raha ny tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena mantsy dia ambany dia ambany tokoa ny tahan'ny fidirana an-tsekoly eto Madagasikara. Izany moa dia vokatry ny fahantrana ary rehefa tsy hanasa ny olona, indrindra ny tanora dia mora voasarika any amin'ny filana ranofo sy ny fandraisana zava-mahadomelona mitondra makany amin'ny fanolanana. Antony mampirongatra ny tranga fanolanana ihany koa ny tsy fahandriam-pahalemana satria mandritra ny fandrobana ataon'ireo olon-dratsy no hanaraharotana izany toetra mamoafady izany. Manaraka izany dia eo ihany koa ny kolikoly, ny fanaraharotam-pahefana sy ny fitsarana amin'ny tanila izay mampirongatra ny fanaraharotana ranofo any madinika satria dia voavidy vola ny rariny. Noho izany dia mila averina tanteraka ny soatoavina maha-malagasy, ny hasin'ny aina sy ny maha-olombelona ary ny fampanjakana amin'ny fitiavana amin'ny alalan'ny fanabeazana sy fampianarana. Eo ihany koa ny fampianarana ny olom-pirenena hanaja sy hanaraka ny lalàna mba hialana amin'ny kolikoly ahatonga azy olom-pirenena vanina tokoa eo anivon'ny fiarahamonina. Ny fampiofanana sy famoronana asa ho an'ireo tanora sy ireo tsy hanasa mba hialana amin'ny fahantrana no anisan'ny vahaolana goavana entina manafoana izany toetra mamoafady izany. Eo ihany koa ny fitarihana azy ireo amin'ny fialam-boly mampivoatra toy ny kilalaon-tsaina sy ny fanatanjahantena mba tsy ahavoasarika azy amin'ny filana ranofo sy fijerevana horonan-tsary mamoafady isan-karazany ary ny zava-mahadomelona. Izany vahaolana rehetra izany dia anisan'ny fanamby lehibe apetraky ny Omady for Madagasikara mba hiadivana amin'ny fanaraharotana ranofo sy herisetra, indrindra amin'ireo vehivavy sy ireo zaza tsy ampy taona. Ekena fa mihasarotra tokoa ny fiainana ary mihamafy ny fitadiavana saingy ambony noho izany ny fitandrovana ny ain'ny zanantsika koa manentana antsika ray aman-dreny mba hanara-maso hatrany ireo menaky ny aintsika manoloana ireo olona manodidina azy ary mba ho mailo hatrany eny fa na dia amin'ireo olona ao hatrany. Mila ampianarina azy ireo ny fihetsika tsy azon'ny olon-kafa atao amin'ny vatany toy ny mikitika ny molotra sy ny faritry ny taovam-pananahana ary ny tsy firesahana amin'ny olona tsy fantatra. Raha misy tranga fanolanana dia miantsoa avy hatrany ny laharana maitso 770 na ny 320 na ihany koa manantonaingana ny polisy miaro ny zaza tsy ampy taona eo Anosy na ny brigade féminine de proximité ao amin'ny polisy centrale Tsararalàna. Azontsika atao ihany koa
ny manatona ny centre Vonjobe Felantanana na ny tobim-pahasalamana akaiky atsika. Ary raha misy fitarainana sy fanadihadiana atao eny amin'ny haino aman-jery sy tambazotra sosialy dia azadiny mihitsy ny manakona ny tarehan'ilay niaran'ny fanolanana mba ho fanajana ny zony. Mila fandraisana andraikitra avy amiko, avy aminao, avy amintsika rehetra izany satria sarobidy tokoa ny aina ka manentana antsika ny Omady for Madagasikara mba hiara isalahy hiady amin'ny herisetra sy ny fanararaotana ara-nofo na amin'ny vehivavy na amin'ny lehilahy ary indrindraindrindra amin'ireo zaza tsy ampy taona.